Niavaka ny fanamariana ny krismasy ho an'ny boriboritany fahenina teny Ambohimanarina ny alarobia 20 desambra 1724. Fotoana izay natrehan'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana sy ireo mpiasa marobe ao amin'ity boriboritany ity no tarihan'ny délégué. Fotoam-pivavahana ny farambonan' ireo vondrom-pivavahana kristianina eny an-toerana no nanombohana ny fotoana nahitana ny FJKM, ny FPVM, ny Eglise Rema, ny Pentekotista mitambatra. Ny vohitra tamin'izany fa tokony noely foana ny fiainan'ny olona isan'andro san'andro, izany hoe anjakan'ny fifaliana. Ilaina koa ny fanetretena ho an'ny tsirairay izay modely nomeny Jesosy Kristy teraka tao an-tranon'omby. Nisy koa ny fanetanana nataon'ireo avy amin'ny fikambanam-behivavy miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ka tamin'izany no nanamafisana fa fiarahamonina tsy misy herisetra no ilaina ahafahana mandroso sy mivoatra. Ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana kosa nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony dia laza fa mila mifototra mivavaka ny rehetra izay tsy tokony ho amin'ny fanamariana ny krismasy ihany, indrindra ho an'ny boriboritany rehetra eto Antananarivo. Tsy misy ny alamaina ireo vahoaka n'Ambohimanarina nanatrika ny fotoana fa notoloran Ramatoabe ny tanàna fanomezana toy ny vary, ny menaka, ny vatomamy ary teo koa ny hira fideranan'Andriamanitra nataon'ny tarika Christophe Ratrema sy Mialy Rakoto Mamonjy ny ampy ireo atokopira. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro dia ozinareo hoe isan'andro isan'andro tsara ny tompo. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro. Maro izany. Ampifaliana ary ampitiavana tanteraka no hiara-bakantsika rehetrarehetra tsy misy ankanavaka ary dia endreny fitiavan'Andriamanitra antsika meny ny andro androany ary dia anehoan'Andriamanitra ny fitiavany dia niretsitsika feno fifaliana, feno hery sy tanjaka ary fahasalamana ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia niporofony tany namezany an' Jesosy Kristy zanany tonga teto amin'izao tontolo izao. Ary zay le hoe krismasitsika noely. Ary io Jesosy io rehefa tonga ao amin'ny baiboly ao tsy aharokatra amin'ny fahazaza ka mandraka androany dia nataony anarany hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ary nampianarintsika teo hoe rehefa raisitsika Jesosy ka atao ao am-po dia feno fifaliana sy fiadanana itsika. Fahavezantsika fa miadana e. Ary dia izany mampijoro ahy ankehitriny hoe manantona ny vahoaka n'Antananarivo ahako iheraky ny boriboritany mba hampatsiaro azy hampafantatra azy indray fa misy ny lalana mitondra fiadanana. Matoa-tsika tsy tonga an'izay dia diso lalana. Fa ankehitriny tsika androany zao dia efa hoe krismasy androany, krismasy rapitso, krismasy mandrakizay. Ary dia vonona foana tsika rehetra andeha amin'izay lalana tsara izay fa efa atao isaky ny boriboritany ny asa fitoriana. Azahoany ny vahoaka tsiraray mahafantatra hoe ahoana no mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ary efa natomboko izany mbola ho averina indray ny fanombohana azy satria androany dia manao antso ho an'ny rehetra. Ka dia nirina dia hoe mba hanana krismasy tsika ho tokantrano ao, ho noely mijoro eny amin'ny mpiarabelona mitsitsika nizaran'ny fifaliana nitory ny fiadanana. Ary dia engany mba samy tratro ny taona vaovao indray azahoantsika rehetra manatsara bebe kokoa ny fiainantsika ao amin'ny tompo. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra.
Cola, 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 cola,